mialany ny trondro ao amin'ny ranona loatra indrindra tao anatin'ny folo taona farany ary misy fiatraikany amin'ny famokarana sy ny lafiny ara-toekarena izany. Misy ny fepetra ho raisin'ny ministera mba anarenana izany sehatra izany. Andao ary ho arahana indrindra ny fanazavana Andriamatoa Hery Lalaina Andrianantenaina taleparitry ny arenan-dranomasina sy ny jono ao alaotra. Zavatra roa zany zavatra misy ao tsy fanarahan-dalàna zany ho an'ireo mpitrandraka eo an-daniny zay fa misy ihany koa amin'ny resaka faravan'le tontolo iainana mihitsy hoe miatototra le aloatra. Misy ONG anankiray zany miara-miasa aminay ao zany le atao hoe Durel. Izy io zany tena mafy ihany ny asandry zareo saingy mila an'le service technique anankiroa zany ny pêche moa sy ny eaux et forêt zany. Misy an'io zany manangana mihitsy le structure de base ihany fikambanana hiaro le izy. Ireo olona reo ihany zany no hitantana ny farina loatra io fa manampy fotsiny zany ny sapandrara. Amin'izao fotoana izao zany manana programme zany ny sapandrara iarahana amin'ireo mpitrandraka ireo fikambanan'ireo zany rehefa tafatsakan'ireo zany mitrotsaka le zanatondro ela be tsisy zany ny vinavinana eo zany ray hetsy ny zanatondro ampidirina amin'ny taona ao anaty lidrano zany. Lidrano fermeture moa zany entre le 15 octobre 15 décembre. Io zavatra io zany natao indrindra zany mba amerina indray le lazana loatra fa raha amin'izao fotoana izao tsy resiny tasy izy. Vao teo zao nisy le resaka hoe fampiasana le arato be. Ny arato zany ange eo amin'ny 100 mètres no araka ny lalàna fa io arato be mandeha hatrany amin'ny 700 mètres ange. Ary ny vidin'izy io rehefa mamboatra an'izy io ndry zareo amin'ny 7 millions de francs izy. Tsy ho mpanjony madinika mihitsy manao zany fa misy olona lehibe zany ao ambadika ao. Dikan'izay miezaka mihitsy zay zany zao sady manenjika izy eny anaty rano, manenjika le mpanamboatra sy le manenjika le mpamatsy ara-bola. Tapitra ny vaovao zao alina izao mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika ny tokantrano any ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompokila, veloma tompoko vavy. Bijouterie Santia mividy volamena manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao na volamena na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena. Namoltra noteo vaovao.